mavesatra ve ny fonao satria nisy nampalahelo ianao na nisy nandratranao mihitsy ny ary hivavaka ao anao izahay ary manasanao anaraka hatramin'ny farany a rehefa mifarana amin'ny vidéo dia zarao a hivavakatsika tompo Andriamanitra mino a fa ny famelan-keloka dia tsy avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra mampianatra anay hamela heloka ianao mba hahatonga anay ho voavela heloka noho izany anio a dia hisafidy ny hamela ireo izay nanisy ratsy ahy na dia sarotra amiko azy izany fantatro fa mehery sy fahafahana ho ahy ianao ahafahako manatanteraka izany amin'ny alalan'izao vavaka famelan-keloka izao ho an'ireo izay nanisy ratsy ahy dia hitako ny tananao anamaivana ny foko eny ray eo esorinao ny fangidiana sy ny alahelo sy ny fahatezerana sy ny zavatra rehetra any anaty lalan'ny foko misaotra Andriamanitra ao ny fanasitrananao ny fo maratra rehetra ary mamerina amin'ny laoniny ianao eny ray eo manome fifaliana sy fiadanana ianao izay very tamiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany amen.